Faly tafiaraka aminao indray izay ato anatin'ity ampaham-potoana fohy ifampizarana anao ny mety ho toetry ny andro ity. Manolotra ny arahaba tompoko lahy sy tompoko vavy. Asianay ampanajana ary ianao hanaraka anay hatramin'ny farany. Tsy ampiandrasana ela ary ianao fa nisaratra amin'ny zanabolana avy hatrany no atolotra anao. Araka ny hitantsika amin'ny sary dia misy an'ity andian-drahona ity aty amin'ny avaratry Madagasikara. Arahamaso akaiky izy io ary amin'ny 30, 31 ary 1er janvier 2017 izany hoe manomboka amin'ny zoma dia ampitandremina isika mpanjona an-dranomasina mampiasa ny faritra masina atao manomboka eto Antsiranana ka hatraty Antalaha mba hitandrina tsara satria hitondra rivotra mahery izy io ary hiakatra ihany koa ny haavon'ny ontsa satria mahatratratra ny amin'ny 3 metatra any ho any. Toraka izany ihany koa isika aty amin'ny faritry Fort Dauphin sy Focap aty iangaviana isika mba hitandrina ihany koa satria somary ahery ihany koa ny rivotra any amin'io faritra io. Kasika ny orana indray raha asiana resaka dia saika amin'ny vangonga aty amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara sy aty amin'ny tapany atsimo iray manontolo aty. Ny maripana moa dia tsy dia nahitana fiovana firy fa ny maripana ambany indrindra fotsiny angambany no somary hiakatra kely fa ny maripana ambony indrindra dia tsy dia misy fiovana firy. Toy izao ary ny antsipirian'ny mety ho toetry ny androntsika ho amin'ny rahampitso maraina. Andrahona ny aty amin'ny faritry Sava Analanjorofo ary aty Atsinanana ary azo orana tandrifon-drahona kosa isika ny Menabe sy aty amin'ny faritra atsimo andrefana. Ny faritra sisa rehetra kosa dia vinavinaina ifandimby ny rahona simo masoandro na andrahona vitsy ihany koa ny andro. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray ary dia aty amin'ny ilany rehefan'ny Madagasikara aty no azo orana tandrifon-drahona arankotroka. Toraka izany ihany koa ny aty amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara iray manontolo. Ny faritra sisa moa dia ifandimby hatrany ny rahona sy ny masoandro. Raha ny maripana voavinavina ho amin'ny rahampitso maraina ary aloha dia 13 degré celsius aloha ny any Atsirabe any. Antsika eto Antananarivo sy Fianarantsoa kosa dia manodidina ny 14 degré celsius. Ny morontsiraka moa dia manodidina eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 17 degré celsius eo. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia manodidina eo amin'ny 27 degré celsius eo aloha ho antsika eto afovoantany. Fa ny mafana indrindra kosa dia antsika aty Maivatanana any Aboeny ary any Melakany satria mahatratratra ny amin'ny 5 degré celsius. Toraka izany ihany koa isika any Atsiranana any izay ahafana tanteraka tokoa ny andro satria mahatratratra ny amin'ny 5 degré celsius mihitsy ny maripana. Raha toa ary ianao hikasa hivoaka ny firenendehibe ivelan'ny Madagasikara dia toy izao ny mety ho toetry ny andro. Any Paris Milan aloha na dia somary angatsika aza dia hibalika ihany ny masoandro. Hibalika ihany koa ny masoandro raha handeha ho any Nairobi sy Bangkok ianao. Any Johannesburg kosa dia hanorana malefaka ny andro. Ho an'ireo nosy kely ivelan'ny Madagasikara kosa dia hanorana malefaka aloha ny any Maurice, Comores, Seychelles kosa somary olalovan-drahona kely. Ny any La Réunion dia hibalika be ingaby masoandro. Izay indray raha no azonay avy aty amin'ny sampana fampahafantarana ny mety ho toetry ny andro natolotra tamin'ity an'ity. Isaoranay ianao nanaraka anay hatramin'ny farany. Mametraka ny veloma mandra-pioana aminao indray. Veloma tompoko.